Trafikana hazo sarobidy indray kolonely iray sy zandary roa ary sivily misa 8 no nidoboka ambonja noho izay fanaovana trafikana hazo sarobidy izay. Efa ela moa isika no mandre foana misy izay fanaovana trafika izay kanefa tsy dia ahitana ireo azo lazaina hoe gros poisson izay tratra ao anatin'izay fanaovana trafikana hazo sarobidy izay. Ka ny pisopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky ny fanatsipiko terem-piantohana dia mahakasika an'izay fanaovana trafikana hazo sarobidy izay no imadimadisantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izany rehetra izany dia ndao aloha ho fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Kianjany Barea efa anatin'ny fanomanana farany ny fikarakarana ny kianjany Barea isika amin'izao. Hoy atrany Randriamanampisoa Alfred izay filohan'ny Federasionna Malagasy ny baolina kitra na ny FMF tamin'iny herinandro iny. Nambarany fa hiarahana tanteraka amin'ny fitondram-panjakana ny fanamboarana io kianja io. Miandry atsika vonina tsara dia hiantso ny iraky ny CAF sy ny FIFA hijery izany. Izay ny irariana hoy izy dia ny hahazon'ny kianja ity ny fangatoavana amin'izy ireo indray. Somary nahazo fitarainana avy amin'ny mpilalao ihany izahay hoy izy hatrany ary noraisina daholy izay fitarainana rehetra tonga tany amin'izy ireo izay. Nitaraina ireo mpilalao fa raha mba tany Madagasikara no natao ny lalao dia tsy ho toy ireny ny vokatra sy ny toerana nisy ny Barea indrindra teo amin'ny fanitsanana ny CAN 2024. Midika izany fa tena efa manao aintso zavatra ireo veonivony izay mpikarakara ny baolina kitra malagasy izay mba ahatonga ny kianjany Barea ahazo fankatoavana indray avy amin'ny FIFA sy ny CAF izay. Sambo Pacific World indray nitondra mpizahatany 5,700 nanao fitsidiana atao Toamasina. Namarana ny taona atao amin'ny seranantsambo ny Toamasina ny sambo lehibe izay mitondra mpizahatany Pacific World izay nigadona atao antoerana tamin'ny 1 Desambra niaraka tamin'ireo tantsambo izay 5,700 sy mpandeha 5,700. Teratany japonais sy koreanina tatsimo ary sinoa ireto mpizahatany ireto. Taoriny fandraisana makotrokotroka nataon'ireo manampahefana ifotony dia nanararotra nitsidika ireo toerana malaza ao Toamasina koa izy ireo. Nisy araka izany ny fitsidiana ny valanjavaboary ivoloina ny lakandran'ny Pangalanina ary ny Sititoro tao Masov tsy nohadinoina ny fandalovana atao amin'ny bazarbe Toamasina izay nafahany ireto farany nijery ireo vokatra asa tanana malagasy. Ary tamin'ny andro ny 2 Janoary tamin'ny 9 no niala atao Toamasina ity sambo ity niampy 70 ireo mpandeha nentiny ary nihazo ny seranantsambo Elizabeth ao Afrika Atsimo. Efa niverina tanteraka amin'ny laony ny sehatry ny fizahantany ao Madagasikara amin'izao fotoana izao satria profiny izany ny fahatongavan'ireo mpizahatany marobe tamin'ny taona 2024 iny izay nanantombo ny tamin'ny taona 2024 na izany aza ny tamin'ny 2024 no mbola ambony indrindra ny fahatongavan'ny mpizahatany tao Madagasikara. Eo amin'ny resaka harenan-kibony tany izay nampidibola 7,7 miliara ariary. Fanohitra ho an'ny fampandrosoana ao Madagasikara ny harenan-kibony tany raha ho an'ny taona 2024
dia nampidibola 7,7 faingo 4,40 miliara ariary ity sehatra ity. Io no tatitra ofisialy izay navoaka ny initiativité pour la transparence dans les industries extractives tamin'ny farany taona 2024. Ny 7,7 volany Jio na ny 7,7 faingo 2,20 miliara ariary dia haba sehatra nalohan'ireo kompania izay mipitrandraka ny harenan-kibon'ny tany avokoa. Lohalaharana amin'ny fampidiran-ketra ny fitrandrahana nikela sy kobalta izay ataony Ambatovy sy ny fitrandrahana fasy-mainty izay ataony QMM. Araka ny antotanisa izay navoaka hatrany dia avy amin'ny sehatra ny harenan-kibon'ny tany daholy ny 13,80 ny fanondranana entana ataony Madagasikara. Tsy vitan'izany fa mbola miantoka ny 2,7 ny fidiram-bolam-panjakana sy 2,4 ny famoronana asa ihany koa. Na izany aza mbola ny 4,50 ny arakarena faobe no avy amin'ny fitrandrahana harenan-kibon'ny tany raha ho an'ny Madagasikara manokana. Midika izany rehetra izany fa mampiditra vola azo lazaina maro ihany ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ity sehatry ny harenan-kibon'ny tany ity, fa na dia eo aza izany rehetra izany azo lazaina fa mbola ambany ihany izany vola ampidiriny izany resaka fitrandrahana harenan-kibon'ny tany ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana izany raha oharina amin'ireo vokatra izay azo ao anatin'ny taona izay. Ndao amizay raha ho resantsika ilay mahakasika ny fitrandrahana hazo sarobidy izay nahavoasaringotra ny kolonely sy sivilia tamin'ny ity herinandro ity moa no nivoaka izay vaovao mahakasika an'izany rehetra izany. Raha trafikana hazo sarobidy, zandary izay lieutenant kolonely sy zandary roa lahy izay miasa tao Toamasina ary olona 10 hafa no nahiditra amponjavonjomaika rehefa voarorohy amina resaka trafikana hazo izay. Ny ampangana azy ireo ny hoe tsy fisiany taratasy fa zahon-dalana hitatitra ny hazo sarobidy. Raha zohina nitranga dia nisy camion izay misa 3 no voasakana rehefa hita fa nitatitra hazo izay niala avy any Folo Pointy hihazo any Toamasina. Rehefa natao ny fisavana ireo fiara vaventy ireo dia hita fa samy mitondra palisandra avokoa sy hazo ala avokoa izay tsy nisy taratasy ara-dalàna niaraka tamin'izany, ka zandary roa lahy no voalaza fa nanaraka ireo fiara ireo. Rehefa natao ny fanisana dia mitotaly 500 ireo hazo tao anatin'ny fiara, ka palisandra ny 1,7 ary hazo ala hafa no 4,300. Araka ny fanazavana dia avy any Mananara avaratra ireto hazo ireto izay nentina tamin'ny sambo mandra-pahatongavana atao Folo Pointy. Vokatra zay dia nigiazana daholy ireo harena be ireo ary nidoboka amponja vonjomaika ireo rehetra izay voakasika amin'ity raha ity. Izay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.